Ia, misy zany ny fivoriana eto amin'ny espace EDN moa zany atao anatin'ny faritran'ny commune Sabotsynamena izay niantsona ny fokontany 17 dia solon-tena Bokon'olona ihany koa 3 isa fokontany. Izany antony atrik'asa zany dia misy famatsiam-bola ampiarahana amin'ny firenena Alemana zany miara-miasa aminay eto amin'ny Sabotsynamena amin'ny alalan'ny Prodesida. Izy io zany dia mahakasika indrindra ny fametrahana ny registre d'infrastructure communale. Izany hoe raha dika amin'ny teny tsotra zany dia fametrahana zany ireo fotodrafitrasa rehetra atao anatin'ny fokontany ao anaty rafitra anankiray zany. Jerena zany ho tsongaina ireo fotodrafitrasa rehetra misy atao anatin'ny fokontany toy ny lalana zany, ny sekoly, ny barazy, ny hopitaly, na birao ihany koa zany ao anatin'izay izay raha fotodrafitrasa rehetra dia ho tsongaina manokana isa-fokontany zany ireo dia jerena eo zany hoe manao ahoana ny tombam-bidy entina mikarakarana izy ireny na entina manokatra izy ireny. Izay zavatra izay zany no arafitra ho atota taratasy mba ahafahana manana an'izay atota taratasy izay indrindra atota taratasy ara-bola ahafahana mitady famatsiam-bola entina hikarakarana an'ireny fotodrafitrasa isaky ny fokontany atao anatin'ny commune Sabotsynamena ireny. Dia rehefa voarafitra moa ny isa-fokontany dia mazava ho azy zany fa voarafitra ihany koa zany ny ho an'ny commune Sabotsynamena. Dia isaorana be dia be indrindra ny fitondram-panjakana Alemana zany tamin'ny alalan'ny Prodesida izay mikarakara an'izany atrik'asa izany entina hanamorana ny fomba hampandrosoana ny commune indrindra hampandrosoana ny fokontany sy ny vahoaka izay monina